Kapoaka design eto amin'ny Zomany Tangala. Ny kapoaka design moa dia misehatra eo amin'ny recyclage-na boîte de conserve, izany hoe fanodonana ireo boîte vita amin'ny vy. Ny 27 août 2021 izany no niforana ny kapoaka design. Manana tanjona telo lehibe ny kapoaka design dia ny voalohany amin'izany dia ny fiarovana ny tontolo iainana, dia ny faharoa dia ny fampiroboroboana ny zon'ny ankizy, dia ny fahatelo amin'izay dia ny fanomezan-danja ny asan'ny fianakaviana sahirana. Ny kapoaka design hatreto dia en ligne aloha, fa izany koa tsy manakana antsika hitsidika anay eny Ambatolampy Antehiroka. Nahafantaran'ny olona ny kapoaka design aloha dia ny tirelire na ny boatin-drakitra hatreto, dia tena mamokatra an'izay boatin-drakitra izay izahay hatreto. Fa na izany ary dia eo ihany koa ireo fitaovana voninkazo, ny vazy, ny boîte de rangement sy ny article décoration maro samihafa. Ny fiara-miasan'ny coopérative Tangalamaitso sy ny kapoaka design dia ny Zomany Tangala. Tsy ny kapoaka design dia mandray anjara amin'ny noelin'ny mpandraharaha, dia eo ihany koa ny fanatsarana ireo produits maro samihafa. Raha te hifandray aminay nareo dia afaka mijery ny pagenay kapoaka design, dia afaka mifandray amin'ny mailaka koa tsika, dia afaka mifandray amin'ny Antsataribe. Zomany Tangala, Ranty, Takalo, Sara.